ny momba ny Joba, ny momba ny Joba. Izany tantaran'ny Joba zany indray no tiako mba hifampizarantsika, hifampahirizantsika amin'ity androany ity ary anasako anao mba haharitra hatramin'ny farany. Faly tafahoana aminao indray amin'ny ity maraina vaovao ity. Koa dia atolotra antsika ny arahaba felo hafaliana, arahaba mba mpirariana-tsoany koa, ka dia atolotra antsika ity ampiantoana ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha isika andinika ny izany loha hevitra mahafinaritra izany, kanefa miloha izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay no ny fotoan-tsarobidy izay omenao anay, ahafahanay miaraka mianatra, miaraka mandinika indray ny teninao. Tomoera ty amponay Andriamanitra, aza vela ho hirery izahay. Ankehitriny, mamela ny elokay ary mamondrafo aminay, koa aoka ny fanena masina ary no hitoetra ty amponay, ampianatra anay izany teninao izany. Dia mita so mpiara-midinika amiko izao, ny vavaka tononona sy angatahana amin'anarana Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, iza moa ny tsy malala ny tantaran'ny Joba. Ao amin'ny Joba toko voalohany, dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady matahotra n'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Mahafinaritra izany fomba hijeren'Andriamanitra antsika, hijeren'Andriamanitra anao, hijeren'Andriamanitra ny mpanompono izany, manana ny fomba fijeriny aminao Andriamanitra. Ny olona mety manana fijery hafa aminao, fa Andriamanitra manana fijery tsarany aminao tahaka ny Joba. Mampahiry antsika izany. Kanefa ny tantaran'ny Joba dia misy toe-javatra izay tena mahaliana ary maneho antsika marimarina kokoa ny fisian'ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny bokin'ny Joba dia tena mampiseho antsika izany fisiany izany fifanandrinana izany. Inona tokoa moa zavatra nitranga tao amin'ity tantara ity? Ao amin'ny andininy fahaenina dia izao voalaza an'ity. Ary tamin'indray andro no niavo ireo zanak'Andriamanitra niseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Misy toe-javatra mitranga eto izany, karazana nisy filan-kevitra tany an-danitra tamin'izay fotoana izay. Ary tsy Andriamanitra sy Satana irery no teo, fa voalaza fa teo koa ny mpon'ny lanitra lazainy hoe ry zanak'Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana io dia nisy fifampiresahana, atao hoe fifampiresahana ve nataon'ny Jehova tamin'ny Satana. Amin'ny andininy fahafito dia hoy izy hoe, dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namaly an Jehova Satana ka nanao hoe, avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Satana dia mivezivezy teny ety amin'ity tany ity. Dia hoy ny fanontaniana napetraka Jehova, avy taiza ianao? Fanontaniana ny antony. Dia izao no voalaza amin'ny andininy fahavalo. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa nahoana no manontany izany fanontaniana izany amin'ny Satana Jehova? Efa mba nandinika ny Joba va ianao? Eo amin'ny fahatelo, zavatra andrasantsika fahatelo dia izao hoe, nanondro any Joba tsy manan-tsiny sy marina ary matahotra an'Andriamanitra Jehova. Fa Satana kosa manana fomba fijeriny amintsika tsiraray avy. Izao no voalaza. Hoy izy hoe, Jehova dia nilaza tamin'ny Joba, tamin'ny Satana manao hoe, dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina, mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Eo amin'ny andininy fahasivy, fa Satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe, moa tsy fanantenany zavatra va ny atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Amin'ny Satana dia no heveriny Satana fa noho ny fahitana zavatra, noho ny tombontsoa men'Andriamanitra no hanompoana an'Andriamanitra. Tsia. Ary izay ny zavatra anankiray, izao no voalaza eo amin'ny andininy fahafolo. Hoy izy hoe,
Tsy anao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra no tahinao tamin'ny asany tanany ka nanenika ny tany ny omby aman'ondro. Ry mpiara-midinika namana, fantatry Satana fa ny zanak'Andriamanitra dia manana fefy ataon'Andriamanitra. So misy fefy apetraka Andriamanitra mba iarovana anao, iarovana antsika tsirairay avy. Efa saika namely an Joba ihany Satana, fa saingy izao nisy fefy fiarovana izay napetrak'Andriamanitra mba tsy hahavoazany azy. Fa na izany na tsy izany aza dia namaly fiapangahan'ny Satana teo anatrehany filan-kevitry ny lanitra Andriamanitra ka namela azy ampiatra ny toe-javatra toe-keviny. Nisy fetra izay tsy azon'ny Satana ny oarana. Inona nataony? Nisy fefy manodidina azy. Dia izao no voalaza eo amin'ny 1:20. 1:20 dia izao no lazain'ny Satana: fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra, raha tsy andahanao eo masinao izy. Dia o Jehovah tamin'ny Satana: indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza aninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana ka lasa niala teo anatrehan'i Jehovah. Ry mpiara-midinika namana, misy fitsipika apetrak'Andriamanitra eo anatrehan'ny fifanandrina ny fanaovana tsara sy ny ratsy. Ary fantatsika tsara fa loza marobe no nameleza Satana ny tokantranon'i Joba. Tao anatin'izany toe-javatra izany anefa dia izao mbola nisaotra ny anaran'i Jehovah mandrakariva i Joba. Ry mpiara-midinika namana, misy lesona lehibe izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'ity andro an'ity. Dia toy ny fisian'ny fitsipika mifeny ady ao anatin'izany toe-javatra izany, dia tian'Andriamanitra nilaza amintsika fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva no ahafahan'Andriamanitra mifehy ny toe-javatra rehetra. Ka na dia atao hoe indro fa mamely an'i Joba aza Satana, dia tsapan'i Joba mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra an'i Joba. Ry mpiara-midinika namana, na dia eo aza ny toe-javatra maro izay mety mamely antsika fahoriana va fijaliana, dia aoko tsapanao fa fitiavan'Andriamanitra hatrany no mbola iarovanaN'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Ka ombanao any Andriamanitra, ka na dia manana fomba fijeriny aminao aza Satana, Andriamanitra kosa manana fijery tsara aminao tahaka ny fomba fahitany any Joba. Itompany ombanao amin'ity tontolo andro ity, araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, o akory ny hafalianay amin'ny fahafantaranay fa manana fijery tsara ny aminay ianao. Ka na dia atao hoe misy zava-tsarotra aza, misy fahoriana, misy fijaliana tahaka nazo an'i Joba azy amin'ny fiainanay, dia ianao kosa mametraka fefy mba hiarovana anay tsirairay avy. Tompo, apetraka am-pelantananao ary ny fiainanay androany. Amin'izay rehetra ataonay dia aoka hisy fefy manodidina anay, ka ny anjelinao mitoby manodidina izay toerana misy anay avy. Ampahireo izahay ary aoka hino fa eo mandrakariva ianao. Dia apetraka am-pelantananao ary ny tontolo andronay androany, aza mahafoina masaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.